raha miresakytsika hoe communauté internationale aloha tokony ataontsika ohatsaina foana hoe ino ny atao hoe intégration régionale zany. Sika nifanaraka tamin'ireo organisation reo ohatra amin'izany SADC, ny COI, l'OIF, ny COMESA, l'Union africaine ary indrindra ny Nations Unies. Sika zany dia mpikambana ao anatin'ireny, amin'ny mampikambana antsika ao anatin'ireny zany dia misy lalàna sy fitsipika ifampifehezana ao anatin'izay sy fifampitondrana. Ka rehefa misy ny source na conflit amina firenena anankiray izay mikambana ao anatin'izy ireny dia manatona izy ireny. Mahagaga nefa amin'izao fotoana izao dia foizitsika hoe tsy ilaina izy ireo. Tsika zany atao mametraka réflexion hoe tena tombotsoan'ny malagasy ve no jeren'izy ireo, tena tombotsoan'ny malagasy ve no zoen'ny mpitondra, tena tombotsoan'ny malagasy ve zoen'ny mpanohatra. Any zany réflexion antsika. Mahagaga ihany koa nefa talohan'ny fidinan'ny député teny Kanja dia nisy ny fanatonana an'ireo atsontsika hoe communauté internationale ireo nanaovana zava-tatitra ny zava-misy atao amin'ny antenimieram-pirenena. Kanefa rehefa tonga indray ny communauté internationale hoe hanao consultation amintsika dia mipetraka indray ny olona teny Kanja atao hoe tsy ilaina izy ireo. Dia mametra-panontaniana zany tsika amin'izao fotoana izao hoe rehefa inona izy no ilaina, rehefa inona izy no tsy ilaina. Ao anatin'izay ihany koa raha iresaksika hoe fidiran'ny communauté internationale ambarahantsika dia raha miresaka citoyenneté na amin'ny mampolom-pirenena ohatra mitondrantsika anazy dia misy fomba anankiray hoe raha olom-pirenena modely ianao ka ohatra ianao zao mandeha ny an-dalana ka manarifako ka raha anaraka an'iny daholo ny olom-pirenena tsirairay avy dia tsy modely ianao zany izay. Dia raha raisitsika indray ny hoe citoyenneté mondiale ao anatin'izay zany raha raisitsika zany Madagasikara ilay olom-pirenena anankiray ao anatin'izao tontolo izao, raha misy korotana eto amintsika dia mety ho lasa ohatra any amin'ny firenena hafa ilay korotana sy ilay disadisa eto amintsika. Dia lôjika zany zareo rehefa mahita an'izay zavatra izay amin'ny mampikambana antsika ao anatiny dia tsy maintsy manatona antsika foana izy na anelanelana izy na andray hevitra. Izay zany ny fijeriko azy ankapobeny. Mameno azy voalazany namany reto zay ngamba tsara ny ampatontsika fa ny atao hoe médiation, teny français moa le teny hoe médiation mpanelanelana. Ny mpanelanelana tsy tokony fanapa-kevitra fa mampiona zany ny andaniny sy ny kilina izay tsy mifankahazo zany ka miteraka korotana amin'ny firenena. Zay zany asan'ireo zany. Raha resitsika ohatra tamin'ny 2009 reny misy médiation fanelanelana miresaky firenena zany nataon'ny SADC zany natao votonisy firenena eto amintsika zany. Reny accord rehetrarehetra mivoaka reny nanakota amin'ny accord de Maputo sy ny acte additionnel ny Addis Abeba ny afara taty amin'ny feuille de route tamin'ny septembre 2010 na 2011 iny dia hevitra avy taty amintsika malagasy daholo zany no mivoaka fanarana teo amin'ny samy malagasy zany namoana reny fanarana isan-karazany reny zany. Ny fanelanelana nataon'ny votoana isan-pirenena zany tsy ilaina raha ohatra ka afaka mifampieno sy afaka mifanaraka ary afaka mijery tombontsoan'ny malagasy ny firenena zany ny andany sy ny akilany izay mifandrato zany. Zay zany ny ataontsika hoe fepetra anankiray ngezabe zany ahafahantsika miteny hoe tsy ilaina ny vondrona isan-pirenena anelanelana. Raha zava-nisy tamin'ny 2009 tamin'ny sisirotebony ohatra tsy afaka atao misy ny eritreritro hoe ny teo fitondrana voahondrana sy ny nanondrana afaka mifampiaina tamin'ireny.
satria hitantsika zany zavatra tany tamin'ireny erisetra sy ny karazany misy tamin'ireny fifaminjeny misy tamin'ireny a sarotra be zany afana mieritreritra hoe afaka mifankino zany a ny andany sy ny ankirany ka tonga any amin'ny famahana zany ny krizy misy tamin'ireny fotoana reny zany. Zay zany zavatra anatin'ny tokony mipetraka zany. Ny zavatra anatin'ny koa zany tsara mahina koa zany dia tiako hoe raha misy hery hafa eto Madagasikara zany afaka manelanelana ka afaka herin'olony fanandrina rotoka zany a izay koa zany afaka ataontsika mitena amin'izao fotoana izay tsy ilaina ny fanelanelana iraisam-pirenena. Ohatra zao FFKM hoe afaka tena mijoro a afovoany ka herin'olony rehetra afaka manana hery aneriny rehetra hoe a hipetraka ambony manodidina latabatra ka afaka andamina sy ikerina rehetra zany fa hoe zao ny fandaminana petraka ka tonga hatrany amin'ny famahana maro krizy famahana krizy maharitra any fantena anankiray anaty amin'ny 2009 ohatra raha resika ohatra nitafika tsy nanana zany hery zany kosa naniriny rehetra zany ifandamina tsy mitovy tamin'ny araiky amin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo fa mitafika mihitsiny zany noho nanelanelana tamin'ny fanarahan-tena amin'ny panorama natona zany amin'ny fandaminana ny krizy teto Madagasikara fa tamin'ny 2009 zany tsy azoko mieritrerety mihitsy. Takizay koa amin'izao fotoana zao hatraiza zany ny hery mitafika afaka andamina an'izay zany. Zay zany ny fanantenana tokony mipetraka. Takizay koa firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana zao hoe manana hery afaka hipetraka afovoany ka hanery amin'ny andany sy ny ankirany hifandamina tonga hatrany amin'ny famahana maharitra eo krizy io zany. Rehefa tsy raha ohatra ka tsy daholo ny valiny amin'izay raha ohatra ka tsy misy mihitsiny fomba fana zany mivoaka anatin'izao krizy zao anatin'izao disadisa zao mba tsy hatongavana any amin'ny krizy mamay ve ohatra tamin'ny 2009 reny na titsika na tsy titsika zany tsy maintsy miditra ny vondrona iraisam-pirenena anelanelana mba ahafahantsika zany mamaha aingana araka tsy azo atao